fahaverezan'ny taolam-balona mbola masoandro, ny satrom-piandrianana Ranavalona ary ny vakifasana teny amin'ny Andritsianika. Tsy laza fa tsy rao fa ny talohan'izay moa efa nisy rova moty dia mbola tsy io izy io tamin'ny 550. Ny fipetrao raisina dia tsy maintsy ifamoro zany indray aman-dren'ny tany rehetra eto a Madagasikara, izay miray ina sy misy firaisan-kina foana na vakivakin'ny zavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro, fa misy firaisan-kina hita porofo zany fa fanorona foana amin'ny zavatra atao. Ny zavatra ho atao sy ho raisina zany dia ny fiambenana. Fiambenana an'ireo fananana andrina. Za tsy tena hoe vakoka fa ny fananana andrina. Eto dia isorana manokana ny ministera amin'izay zavatra vitany rehetra nataony, sy na mialalana anay anehoana ny hevitra sy ny etaeta ohatran'izao, dia ifamory zahay atoato tsy ho ela mihitsy ny taranaka andrina eto Merina sy miaraka amin'ireo any amin'ny faritra.